tahian'andriamanitra daholo indray tsika mianakavy izay mijery manaraka indray ny afatra ifampiarezana amin'ny tenako dia ny pasteur tojo kanavako manana avy atao amin'ny fiangonana fiainan'ny vao Kristy fa indray tsika nomen'andriamanitra an'izao plateforme ny IMC TV zao izay ahafahantsika mifampahery amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra. Manana aloha hevitra lehibe tsika androany dia ny hoe fiainana ao anatin'ny tenin'andriamanitra, fiainana be dia be, fiainana tsara lavitra aiza ao amin'ny tenin'andriamanitra. Amin'ny fotoana zasy ianao tafahoana amin'ny tenin'andriamanitra na hamotsorana teny tokana amin'ny tenin'andriamanitra, mino ahy ianao misy fiainana tsy azo sakanana, fiainana tsara lavitra epita any amin'ny fiainana ho any ivavakantsika. Jehovah Andriamanitra raha eo misaotra sy mankasitraka anao amin'ny nakan Jesosy aho, menao izao sehatra izay ahafahany mifampahery amin'ny alalan'ny teninao, ampino tsiraray avy ino ny teninao, anambara ny teninao, ametraka ambony indrindra ny haja ny teninao satria ny teninao androany hitondra fiainana be dia be, fiainana tsara lavitra, eny fiainana mandrakizay mihitsy aza amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Hoy ny tenin'Andriamanitra ry havana, Jaona 5:7-30, dinianareo ny soratra masina, ataonareo fa ao aminy no hanananareo fiainana mandrakizay. Itsika moa anatin'izao fandarana fiainam-baovao zao dia miresaka hoe amin'ny fomba ahoana ny azontsika ilay tena fiainana, ahoana koa ny azonantsika an'ilay fiainana nomenantsika. Eto ny Baiboly dia miresaka fa ao amin'ny soratra masina, ao amin'ny tenin'Andriamanitra, ary amin'ny alalan'ny teny avotsitra ho anao izay tenin'Andriamanitra, ino no mitondra fiainana be dia be ho antsika rehetrarehetra. Tiako ianao ino an'izany. Indraindray tokoa ry havako amin'ny maha-pasteur an-tena moa dia misy olona manana problème be dia be manantona indraindray. Dia indraindray ilay olona mitantara an'ilay problème-ny 7 minitra 8 minitra, misy aza moa 10 minitra tsisy andaharana mihitsy fa zao ilay olana pasteur, zao ilay olana pasteur. Dia indraindray taitra ilay olona satria teny tokana ny teneninay avy eo hoe mandehana fa aminaran'i Jesosy miravina ilay olana any amin'ny tribonaly tsisy migadra eo hiova fo ilay fianakaviana. Gaga ilay olona hoe izay fotsiny ve? Eo indrindra ny tiako ahitsy androany, tsy fotsiny izay. Ny tenin'Andriamanitra ry havana dia tsy ny halavany, tsy ny hafohany no mikaonty fa ny hafonjany, ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Izany mahatonga amin'ny Baiboly miteny hoe dinianareo izy ny soratra masina satria ataonareo fa ao aminy misy fiainana mandrakizay. Eto aty anindry misy fiainana be dia be, misy famonjam-panahy, misy fanasitranana fiainana ao aminatin'ny tenin'Andriamanitra. Ary izany tokony hametrahantsika lanja manomboka androany, ny tenin'Andriamanitra avotsitra ho antsika, ny tenin'Andriamanitra toriana ho antsika. Mino fa aoriana ty fampianarana foy ity tsy hisy atorontsony eo am-pianona toriteny. Izany tsy mahazo misy matorontsony na any am-piangonana izany na mijery amin'ny fahitalavitra, fa satria ianao izany zao mino fa teny anankiray, feheza teny anankiray ao anatina toriteny, ino ny ilainao? Dia sitrana ny fanahinao sitrana ny vatanao marary sitrana ny tokantrano mikorotana, sitrana ny arabola. Misy zao poaketra n'olona tena miantso vonjo mihitsy angambany, tena mandalo ady za manonona teny androany, manonona fa mitsahatra ny famahinana arabola, mitsahatra ny tsify sy kasa, mitsahatra ny korotana ara-tokantrano. Raha inonao zao fa apetraka Andriamanitra ao ambavako izay teny izay ho anao, efa izay no izy aminaran'i Jesosy. Ao amin'ny bokin'ny Mpanjaka faharoa 5 elohan'ny amaranantsika, fo fotsiny ny vakiko aminao amin'ilay tenin'Andriamanitra satria voafetra dia voafetra ny fotoana hiarantsika eto amin'izao fandarana izao. Miresaka ny tenin'Andriamanitra mahakasika an'ilay lehilahy anankiray intsony hoe Naamana. Izy io dia commandant, commande ny miaramila ny mpanjaka ny Siria izy io. Izany hoe olona manana izy azy tao amin'ny tafika, nanana olana nefa izy tratry ny aretin'ny abokana, izany hoe areti-koditra, tsy azo afenina izany ry havana. Tena hitany amin'ny tarehy, hitany amin'ny hoho, mihina tena moa izany io abokana io. Iambaran'ny tenin'Andriamanitra fa natorona vehivavy kely tao ampiasana izy hoe andao any amin'ny Israely any aminay, fa misy lehilahy mahay an'io, Elisa ny anarany. Rehefa tonga tany izy ry havana dia tena nieritreritra amin'ny maha-commandant azy hoe hisy protocole be dia be dia ametrahan-tanana be dia hirosoana dite sy kafe sy ny namany. Tsy izay nefa nisy. Vakiko aminao ilay teny dia hivavakantsika, mahatra kely ianao Hoy ny andininy 10 aminaran'i Jesosy. Ary Elisa naniraka olona tany amin'ny Naamana ka miteny hoe mandehana mandroim-pita ao Jordana dia hody aminao ny nofonao ka adio ianao. Gaga izy, izany ve ny ilaiko? Niady hevitra izy, tezitra izy, fa raha vao nahaka atao izy miandry azy tany amin'ny fiodinana fampitana nosotro ny fanasitranana satria misy fanasitranana, misy fiainana be dia be ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Mamarantsika manonona sitrana amin'ny aretinao ianao, afaka mifampahorian'ny demônia ny ankonanao.
tsy ho voagejan'ny ozony fampotsampotso ny firenetsika ary ny lasanao tsy resiny hoavinao vavaka tsika raha io tsara sady mpanao tsara ianao Andriamanitra mamindra fosy miantra ianao Andriamanitra mandefa ny teninao ianao mba hitondra fiainana tono mandray fiainana be deaibe zay rehetra nandehan'izao afatra zao sitrana zay marary voavonjy ny fanahin'ny olona mafoy bebaka ary ny lasan'ny olona tsy resiny hoaviny nahakan' Jesosy amen sotranao indray nanaraka hatramin'ny farany ny afatra fo niarahanao teto amin'ny MCTV raha mba nasoanao zarao amin'ny namanao 10 zay fantatrao izao afatra izao lasanao tsy resiny hoavinao